Sehatra iray miroborobo be sady misy opportunité goavana be ny marketing digital sy ny tontolon'ny agence en ligne. Tamin'ny taona 2023 sy 2024 dia nandraraha tao anatin'ireo sehatra ireo za. Anatin'ity vidéo ity atoroko anareo hoe inona avy ny tokony atao raha te hanangana agence digital, agence de marketing na misy malalaka hoe SMMA. Ahoana ny fomba nahafahako namadika activité tsotra, prestation de service ho lasa orinasa structuré. Atoroko anareo daholo zany ny dingana rehetra izay nandramako. Na freelancer ianao, na mpandraraha, na mpianatra, na olona mitady activité tsotra fotsiny dia arao tsara ity vidéo ity fa mety hanampy anao. Mba hanamorana ny fanazavana dia mifangaro be ny teny frantsay sy teny malagasy anatin'ity vidéo ity ka ialana tsiny ho an'ireo mbola tsy zatra ny sofina. Isan-taona miakatra 14% ny sehatra marketing digital. Manaprofo zany fa tena misy avenir ngeza be zany ity sehatra anankiray ity. Ny ankabetsahan'ny orinasa amin'izao zao miinvestir 72% ny budget marketing zareo anatin'ny marketing digital. Zay zany tena manaprofo hoe misy demande ngeza be zany, misy besoin zany ao anatin'ity marché ity. Dia zay koa ny antom-pisitsika, itsika zany no manome an'izay service zay ho an'ireo orinasa ireo. Tiako marihana kely fotsiny fa ny tiantsika siblena eto dia ny orinasa à l'international. Amin'izay misy kokoa zany le potentiel ary ngeza kokoa ny vola mety ho azotsika amin'izay sehatra zay. Alohan'ny hidirantsika amin'ny étape fananganana agence dia tsara fantatra aloha hoe karazan'olona toy ny ahoana no afaka manangana agence. Ny voalohany tsara manangana agence dia ireo olona efa manana prestation de service aloha, ireo freelancer zany. Ohatra olona efa manana compétence amina design, olona manana marché ohatra n'izy amin'ny resaka rédaction, voix off, assistant virtuel, montage vidéo sy ny sisa. Ireo olona ireo zany aingana kokoa zany ny évolution rehefa manangana agence satria efa manana compétence izy, efa gérer client maromaro koa izy sady mora kokoa anazy no midéléguer an'izay asa zay zany raha ohatra ka i-recruter olona izy avy eo hampanao an'le asa. Ny créateur de contenu koa zao mety tsara satria efa manana compétence sy efa manana expérience ao anatin'ny réseaux sociaux reny. Efa hain'zareo hoe ahoana fomba fanaovana publication mi-attirer attention an'olona, ahoana fanaovana vidéo dia zay zavatra zay zany afaka manampy be an'ireo créateur de contenu izay te hanangana agence. Dia misy koa ireo olona efa professionnel anatin'ny marketing, mety hoe miasa amin'ny orinasa izy amin'izao fotoana izao fa manana compétence marketing. Ireny olona ireny koa zany manana avantage ngeza be raha ohatra hoe manangana agence. Ireo mpandraraha matetika polyvalent, hoe manana compétence maromaro. Mety izy manana compétence amin'ny hoe gestion de projet, ahoana ny atao i-recruter na équipe, ahoana ny former na équipe, ahoana ny fanaovana publicité. Zay zany ny tena hoe avantage ny mpandraraha zany, surtout mpandraraha digital moa zany. Dia ireo olona ireo zany afaka manangana agence tsara. Raha ohatra indray raha hoe olon-tsotra tena hoe mbola tsy sehatra tanatin'ny tontolon'ny digital mihitsiny, hoe te hanangana agence izy, ny tokony atao voalohany dia mianatra compétence anankiray. Zay zany aloha tsy maintsy atao satria na hanangana agence ary ianao na mpanaovana olona hafa les prestations avy eo ka raha tsy voafehanao io sehatra misy anao io, tsy possible mihitsy ny hoe aharitrela zany ny agence anao. Meko ohatra zany hanangana agence ianao resaka montage vidéo, maky ianao monteur vidéo ao, freelancer any amin'ny Facebook, any amin'ny Fiverr, Upwork sy ny sisa. Avy eo ireo freelancer ireo ampanaovinao asa, manome le asa le freelancer, livrenao amin'ny client le izy, tsy afa-po le client. Miteny le client mba misy ovana aty, ianao zany tsy mafy le montage, miandry le freelancer kay tsy afaka tampoka na hoe nisy problème. Eo zany le problème ngeza be, tsy voafehanao le zavatra, tsy hitanao tokony atao hoe inona modifiena amin'ity zavatra ity raha sanatria tsy afaka le freelancer, ahoana ny tokony ialana amin'izay zavatra zay. Dia zay no tokony hoe zavatra voafehanao ihany aloha ny tsara hananganana agence, na resaka rédaction io, na resaka design io, resaka montage vidéo, resaka réseaux sociaux, aleo zavatra voafehanao tsara amin'izay raha sanatria misy problème afaka ianao ihany manao le
be ianao zay vao afaka manao prospection sy mitady client. Za moa manana compte maromaro de am'ireo agence-ko reo zany misy natokako fotsiny hoe ho montage vidéo ny sasany de tia atoroko anareo ty zao resaka hoe fiara-miasa amina marque e-commerce. Zahay zany mikarakara ny marketing digital an'ireo marque reo de manao ny tournage manoratra ny script an'zareo misy créateur miara-miasa aminay ohatr'izao hitanareo zao zahay no nanao an'le izy. Zahay daholo tady an'ireo créatrice reo fa ny tena tiako aseho anareo de hoe jereo nge nombre d'abonnés tam'ty 57 io ary compte vao aingana kely io no créeko satria nanaovako challenge test mihitsiny ho ana vidéo YouTube moa tam'izay hoe raha 0 abonnés ka en 2 semaines possible ave mahazo client de jerentsika ary fa possible asoma tsara nenga 0 abonnés mihitsiny ty compte ty de jerefo tsara fa rehefa nifanerasera tam'ireo olona tanatin'le sehatra mandefa message prospection sy ny tariny de mahazo retour tsara ianao. Misy tsy mamaly misy mamaly ty zao namaly izy meozy numéro WhatsApp nao de une fois zany tao amin'ny WhatsApp tsy eo kely fotsiny aperçu averikany compte 50 abonnés fotsiny io manomboatra ny contrat izy de nalefa ny contrat de zay mitoy ao anatin'ny Slack ny fiara-miasa. Mbola asehoko anareo amin'ny vidéo hafa ahoana figérena antony karazana client tony, ahoana figérena client rehetra anaty agence, ahoana fampiasana antony atao hoe Slack tony mba tsy hahavery anao zany anatin'le izy ao daholo miara-miasa ny client ny ekipa sy ny tariny. Zay zany natoroko kely anareo fotsiny possible tsara ny azahoana client na de kely ary ny abonné ary tsy Twitter ihany afaka anaovana an'izay fa plateforme be de be. De avy eo afaka manokatra compte indray ianao amin'ny plateforme Fiverr, Upwork sy Comeup. Reo plateforme reo atoroko anaty vidéo hafa koa hoe ahoana fananganana compte ao anatin'ireo, ahoana mba atonga profil anao andresy lahatra client tsara, ahoana koa ny atonga le compte mba iattirer client, iattirer visiteur surtout eo amin'ny page d'accueil. Misy fikafika zany mba ahafahan'le algorithme moa fiantso anazy hoe miproposer un service nao eo amin'ny page d'accueil. Fa manjary lava be loatra ty vidéo ty raha ohatra hoe sady asiko tutoriel fampisehoana an'izay étape zay. Fa zay aloha zany ny étape eo amin'le hoe création na personal branding sy profil anao. Rehefa tsisy an'izay ianao sarotra be na voanomboka na efa manana service ka tsisy profil mihitsy ianao na LinkedIn na Twitter na ataoko hoe amin'ny plateforme freelancing tsy possible raha tsy hoe manao bouche à oreille be ianao de manao descente sur terrain hoe ty misy service quoi zara flyer zay no fany sarotra be zay. Amin'ny voalohany aloha afaka miara-miasa freelancer ianao raha hoe vao mitsangana ny agence fa après rehefa tena tianao développer na le izy de na zao amin'ny agence quoi ataoko hoe 80% efa salarié daholo, salarié sy olona miasa temps plein zany de miala amin'le imprévu rehetrarehetra zany zay zavatra zay. Mety hoe jiro, mety hoe resaka connexion rehefa voaforona amin'izay ny ekipa anao rehefa petraka tsara zany de afaka manao acquisition de client amin'izay zay zany étape manaraka. Le izy zany misy stratégie anankiroa, misy le inbound misy le outbound. Ny inbound client tonga makao aminao raha ohatra hoe Fiverr zao de ohatr'izay client mahita amin'ny profil anao zareo no micontacte anao. Amin'ny réseaux sociaux koa possible zay, possible anankiroa zany sady misy client mahita anao micontacte anao no ianao no tsy maintsy manao prospection, ianao zany mandefa message be de be amina olona tsy fantatra de zay le atao hoe outbound. Mety ho message tsotro, mety mandefa mail ianao, indray le antsoina hoe cold email idirantsika amin'ny hafa daholo fa tsy afaka voaresaka daholo. Zay aloha en général ny acquisition de client. Rehefa manana client ray na roa ianao afaka tazomina tsara reo client reo mba ho lasa client permanent sy client payé foana à long terme. De zay ny resaka création en agence lava be le étape mety mbola misy tsy voaresaka fa zay aloha tokony ho fantarinao raha ohatra hoe mbola hisehatra anatin'le izy. Misy défi bien sûr tsy hoe azo anatina 3 jours akory ny client anankiray na hoe profil anao to de mipoaka be ao anatina une semaine fa tohizy foana le izy, mety ho 1 mois, mety ho 2 mois, mety ho 3 mois ianao vao mahita client. Rehefa consistant tsara ianao amin'le asa ataonao mahita client foana ianao na ela na waingana. Zay aloha ny afaka natolotro tanaty vidéo ty amin'ny manaraka indray amin'ny resaka détail important kokoa tanatin'ity sehatra ty velomary.